Tantsaha miisa 10 atao anatin'ny faritry Boeny no tolorana bisikileta sy fitaovana maro samihafa ahafahana izy ireo manao ny asany any amin'ny toerana misy azy. Tafiditra ao anatin'izany ny fizarana traikefa eo amin'ny tontolo ny fambolena sy fiompiana. Ny foibe-paritry ny fambolena sy fiompiana atao anatin'ny faritry Boeny miaraka amin'ireo mpiara-miasy aminy no isan'ny angadina ananana sy vinahitana anireto fitaovana rehetra natolotra ny tantsaha ireto. Ny andrasana amin'izareo moa zany amin'ny matantsapy azy na tantsapapita ny ampianatra sy anetana ny tantsaha namany mba ahay amokatra sady manatsara ny toetaniny. Zany hoe le toetaniny amboleny zany rehefa aveo afaka amokarana tany an-trany mba holovain-jafy satria raha mampianatra ireo teknika ireo zareo dia ho hisy foana ny vokatra satria voaverina amin'ilay tanimboly ny tsiry tany. Dia fampitaovana an'izareo ireo moa zany anisy bisikileta, ao ny dabasy, ao ny zava-madinidinika mety ampianaran'izareo eny an-tsaha dia ny hanamorana zany ny anatanterahana andraikitra satria zareo moa amin'ny tantsaha papita azy zay tantsaha rehetrarehetra manodidina azy eo no izany taritiny naraka an'ilay fomba teknika vaovao. Amin'ny alalan'ireto fitaovana voaray ireto dia ireo tantsaha avy hatrany no izara traikefa amin'ireo tantsaha namany sy ny manodidina azy rehetra ahafahana mampitombo ny vokatra. Isarana manokana ihany koa ny taleparitra eto Mahajanga izay misy olo-tenan'ny ministera satria zava-dehibe tokoa no anolorana anay an'izao fitaovana mety manatanteraka ny asa eny fotony izao mba nanatsika tokoa fampiroboroboana ny any ambanivohitra. Faly ny fonay tompoko raha mandray izao fanomezana izao. Teto amin'ny foibe-paritry ny fambolena sy fiompiana ary Jona eto Mahajanga be no nanolorana ny fitaovana rehetra anio alakamisy 4 Janoary 2024.